dia manasa antsika hitsangana andray izany vakiteny izany. Vakiteny voalohany Salamo 100. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fiantsoana izao tontolo izao anompo an'i Jehova. Miobio an'i Jehova ary tany rehetra. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Makanesa eo any atreny amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazà ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Jaona 4. Raisina amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 5:70. Ny nanganisan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izaho manan-kaniko hohanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hohanina va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana ny sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko eo aminareo, atopahazo ny masonareo ka jereo ny ainy an-tsaha, fa efa masaka sahady ho jinjana izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasarana-nareo. Olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny Samaritana avy tamin'izany tanàna izany no nihinan Jesosy noho ny filazandra vehivavy, izay nanambara hoe, nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana, dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indroa andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilea. Fa ny tenan Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilea izy dia nandray azy ny Galileanina, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firaviravona. Fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firaviravona. Faranantsika ny vakiteny arak'izay voasoratra ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo 7. Hebreo 7 andininy 12 ka hatramin'ny 7. Fampitana an'i Kristy sy Mosesy. Tandremo ry rahalahy, fandrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino, ka hialina amin'Andriamanitra velona. Fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio, fandrao isy aminareo tonga mafono ny famitahan'ny ota. Fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika, raha miazona mafy ny fiandohan'ny fahatoko itsika hatramin'ny farany. Amen. Raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra neto misesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 70 taona? Tsy izay nanota va ka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny? Ary iza no nianianiny fa tsy hiditra any amin'ny fitsarany afa-tsy izay tsy nanaiky? Koa dia hita amintsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana,
fa miteninao ny fahamarinana. Amen. Jehovah Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra izao fiangonana apokalipsy izao koa. Misaotra anao zay raha eo satria tsy manana andriamanikafa otompoina, ary ianao mahalala izany fa hitanao nivoakanao tsiraray avy, fa tsy mba hitanao manompo andriamanikafa na ny tendrombohitra na ny anaty aram-bato na ny amoron-drano eny ka hitondra fanatitra tsy izy hamono biby ka hiantso andriamanikafa. Fa ianao no Andriamanitra tompoinay Tompo, ka nateranay izao fanatitra izao amin'ity sabata ity. Araka ny baikonao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany sy ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Dia nitondra tokoa izay Tompo araka izany baikonao zany, araka ny fitahiana izay nomenao anay, araka ny fanambinana izay nomenao anay, dia nitondra izany izay anio. Dia matoky izay Andriamanitra raha eo fa hitan'ny masonao zany, reny sofinao ny fivavaka izay natao teto. Ka raha isoary zany fanatitra zany, ho antrakasitrahana amin'ny seza fiandriananao, ka ny teny fikasanao izay nomenao ny vahoakanao, dia tsisy ho latsaka tany na iray aza, ary tsy verina any aminao foana koa rehefa raha tsy efa navotony tany araka izay nambaranao, ko dia isokatra ny varavaran'ny lanitra hirotsaka fitahianao ny voakanao tsiraray avy. Asianao teny mafy ny valala, ka tsy hanimba ny vokatraika, dia avanim-boa ny fidiram-bolanay rehetra, ary dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra izay satria notahianao. Mitenena ary amin'ny alalany vaky tenin'ny soratra masina izay navoakanay teto Tompo, fa mihaino indray izay na dia tsy mendrika aza. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy, maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina nangatana izany mivavaka izany, ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Isaoran'Andriamanitra fa mipoaka ny tanin'andro zao, anomboka ny toroteny zao, mba hitondra hafanana ho tsika dia mena voninahitra Andriamanitra. Ataovy mafy ny tehaka e. Halleluia. Miarabantsika fiangonana eto Ambohimarina amin'ity sabata ity indray, satria dia elaela zay tsy niaonantsika izay, ka dia isaoran'Andriamanitra fa androany indray ny programantsika mba hifanarintavy eto, mba hifampiresadresaka, hifampizara ny vaovao, satria eto amintsika eto no androenana ity fiangonana lehibe indrindra manerana ny Afrika ity, ary tsara ny amangivangina matetitetika, sady mijery ihany koa ny tenako ny fandrosi ny asa ato ambadika ato hoe mandeha vizy eo samy coince. Dia tsara vangivangina matetitetika mba anomezana tosika, anomezana toromarika, mba ahafahantsika mandroso hatrany amin'ny ezaka izay ataontsika. Miaraba ny fiangonana rehetra manerana ny faritany n'Antananarivo, renivohitra sy ny manodidina, arabaina koa tsika eran'ny Madagasikara. Tsy adino ny miarabantsika hatraty ampitan-dranomasina aty, na La Réunion na ny Frantsa, sy ny fiangonantsika any amin'ny toerana tsiraray avy ihany, tsy adino zany. Fa dia mahafinaritra ny fankahitantsika amin'izao sabata izao indray, andray ny afatra izany. Ko dia mbola tsy adino koa ny miaraba manokana ny fiangonana any Sambavy Fianaratsoanya, izay nitokana fiangonana tamin'ny sabata herin'ny androany. Zany fiangonana izany dia tsara tarehy, dia tsara tarehy satria dia manga sy fotsy, tena mamirapiratra be ny fiangonana, ary izy no tsara indrindra amin'iny faritry ny Sambavy iny zany raha ny fiangonana kristianina no jerevana, ka dia voninahitra an'Andriamanitra moa izany ko dia mentsika azy ny dera sy ny atra ary ny voninahitra mandrakizay. Halleluia. Arabaina ireo ondro vitsy hoy Jesosy, aza matahotra fa sitraka ny ray ny anomenareo ny fanjakana, na vita izany tranon'Andriamanitra ivavahana sy anompona azy izany. Ary tsika moa zany eto Ambohimarina dia tsika ny tena tompony raha ny tena marina, satria eto Ambohimarina dia lazaina ny marina mba ho fantatra ety Ambohimarina, ty fiangonana lehibe ato
ambadiky ny fiafiato ity. Tsika ny tena isan'ny anankiray hoe vato manosika izany fiangonana izany. Faritany dia manao ny azy koa nefany dia mbola miezaka manatratra ilay M7000 alefa aty amintsika izany. Miezaka mamita an'izany, manao zay vitany eo. Dia tsara ny ilazana ny vaovao amintsika mba ho fantatra eran'ny fiangonana rehetra, eran'ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanorenantsika ty fiangonana lehibe maneran-tany ity. Mpiatafika 7 no natsoin'Andriamanitra, maramila 7 no natsoin'Andriamanitra. Zay matahotra amin'ny ady mijanona, zay masà midira amin'ny ady. Fa aty-goavana lehibe ity eto nolontsika ity dia nity fanorenana fiangonantsika ity. Dia tiako ny manamarika antsika zany fa ny isa azo araky ny tatitra nomeny zareo tamin'ny herinandro lasa teo zany. Tsy tamin'ity herinandro ity zany fa tamin'ny herinandro lasa teo, satria tamin'ny sabaty herindroany tany Fianaratsoa dia enoy tsara enoy tsara mihitsy fa aza mbola misy mikoropaka na ny ray ary. So dia misy taitaitra eo ndray dia miteny tsy voalaza nefa nitehaka ny lasa loha. Ny totaliny zany dia mbola tsy nahatratra 2,000 eran'ny Madagasikara, fa mbola 2,000 latsaka, eo 1800 eo ny totaliny. Ny betsaka indrindra dia itsika eto Antananarivo nahazo 1400 mahery. 1400 mahery, 2,000 ny anjarantsika eto Antananarivo, fa mbola tsy fenontsika io 2,000 satria mangatsika ny andro. Fa rehefa mafana io andro dia mety hihoatra io isa 2,000. Ary ny hitako faharoa manarakaraka atsika ao ary tena miezaka faran'izay tratra mihitsy ry zareo dia Fianaratsoa. Mpiatafika 1000 ny tadavina amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa efa natratra 700 mahery eo ry zareo. Efa natratra izy 700 mahery amin'ny mpiatafika 1000. Ary tanin'ny Tomasina dia efa natratra eo amin'ny 500 eo koa. Azakazaka be zany amin'ny 1000. Misy moa faritany sasany dia tsy ho tononoko eto satria raha niezaka vitany zareo dia mihoatra ny vitany hafa, eo amin'ny 500, 80 eo ny vitany zareo. Sasany moa ny fiangonana dia mba misy mpiatafika iray ihany mba manao. Izay no mampatonga anazy hoe takitaky zany ny asa, satria dia ray ihany no mpiatafika afaka miadika. Dia rentsika tsara zany raha taky zany ny azakazaka ataotsika dia mino hafa raha 7 taona no andrainana n'ity fiangonana foibe maneran-tany ity dia tsy ho ela io dia vitatsika ao anatin'ny 70 taona. Raha izany azakazaka ataotsika izany ka dia isaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Za moa dia misaotra an'Andriamanitra hoe zay zany ny sitraponao ny tompoko, inona moa ny azo atao. Fa dia 7 taona no eritreretina an'ity, fa raha zao azakazaka ny mpiatafika 7,000 zao ohatra ny 70 taona ihany izy ity. Ka dia ho hitany taranaka mifandimby eto zany rehetrarehetra zany fa samy ela velona. Za tsy hanentana intsony hoe azakazaky ny M7000 efa vita ny anjarako zay. Anao tatitra fotsiny eto, anao tatitra fotsiny hoe afaka 3 volana, satria 3 volana zay ny lasa
Telo volana zay lasa. Afaka 3 volana verina eto indray aho. Eto Ambohimarina zany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia anao nitatitra hoe efa mba nahatratra ny atsasany ve ny maramila petafika eran'ny Madagasikara sa ny enantitra ohatra ny fen'olo matavy. Sa nanao hoana fa dia etontsika. Jehovah mahita, Jehovah mahafantatra. Izany ny azakazaka. Dia raha nanontany aho hoe mandroso ve ny asa sa misatra? Dia miala tsiny amintsika fa 3 volana misatra ny asa. Satria na dia atao aza ny antso isaky ny lahady itao tany dia misy tonga itsika fa tsy mbola mavita ny tokony ho izy satria vitsivitsy ny olona tonga dia vitsy koa ny asa vita. Samy mahita antsika eto Ambohimarina fa lavaka be io, lavaka fototra io. Ary raha metarina io lavana rehetrarehetra io angamba mety mahazo 1 kilometatra io fa voalavaka ao io nefa mbola tsy vita. Dia mila tosi-tanana mba malakilaky. Dia mba tsy te haheno hoe tsika eto Ambohimarina ny tena vitsy indrindra indray manao an'ilay izy fa nde zanam-piangonana sy ny paraosa avy any ivelany indray mibetsaka. Fa atsika io anjarantsika ny tokony mba fanometanana. Mety tsy mpiambana amin'ny M7000 ianao no ny antony maro samihafa fa mpikambana ianao rehefa mandray haronao ka mitona tany, mandray angady eo ka mitona tany. Satria raha ny amaroantsika eto Antananarivo zany mieritreritra hoe fa vita lavaka izy io, fa vita daholo ny fototra rehetrarehetra. Ngeza koa moa ny lavaka ny mahabe an'ilay trano ary efa mila 2 metatra sy 70 ny halavan'ilay lavaka. Lalina dia lalina ny ngeza no mbola lava, zarazara maro dia mila tanana mahery zany. Isaorana koa ireo fampandray anjara rehetra satria ny ankamaroan'ny mpandray anjara na dia atao hoe 5,000 ariary ary na atao hoe 5,000 ariary ary ny anjaran'ny tsiraray amin'ny M7000. Misy olona manao mihoatra lavitra an'izany, manao mihoatra lavitra an'izany. Misy manao 10 avo eny sasany, misy manao 20 avo eny ny sasany, misy manao 2 avo eny, misy manao 3 avo eny. Tsy maninona zany fa zay ezaka vitantsika zay ary efa mba nahavitanan'io satria asangeda be io. Ho avy ny vahoaka eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, ho avy eto amintsika amin'ny 17 ny volana Aogositra io. Efa samy miomakomana daholy amin'ny 20 taonantsika io. Ary maro amin'ireo olona ireo ny tsy mbola nahita an'izany faritany renivohitry ny Madagasikara, Tananarivo izany. Mareny lazan'ity Foibe Ambohimarina ity fa tsy mbola nahita ka ho avy anao vizity aty ry zareo hijery an'izany fiangonana Foibe aty Ambohimarina izany. Jery an'izany fanorenana aty zany satria nandray anjara akory zareo amin'ny M7000 dia mba hijery hoe nanahoana ny ezaka efa vita tato. Ka raha tonga ny volana io mbola lavaka fotsiny no eo dia lasa lavaka tsy hitanono io. Ina mampimena roa zany. Ka tokony mba efa misy zavatra mitsangana amin'io lavaka tsy hitanono io mba ho hitan'ireo avy any velany hoe ireto tokoa ny anjara boriky ny oentinay efa mba mitsangana sy miorona eo za. Fa raha samy manao ezaka aingana dia aingantsika na mety latsaka ny 7 taona ary vita io fiangonana io. Dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Amen! Ny antsika hiditra amin'ny hafatra androany satria misy hafatra lehibe omena antsika. Miresaka vehivavy iray ny perekopantsika. Nomo zany vehivavy zany fiangonana dia misy fandraisany amin'ny vaky tenintsika tamin'ny salamy mako ty resaka ty fa ampifandraisitsika kely. Raisitsika vetivety aloha ilay salamy 100 teo. Ilay salamy 100 teo dia misy teny toy izao ao amin'ny 2 ao. Manompo
koa any Jehova amin'ny fifaliana, satria ny lohateny dia hoe fiantsony zao tontolo zao hanompo an'ny Jehova. Dia ny andininy faharoa, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Zay ihany no raisitsika, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Dia makare amin'ny Jaune tsika amin'ilay vaky tenin'ny perikôpa antsika. Jaune 4:4. Dia misy teny ohatr' izao koa ato resahan'i Jesosy, 4:30. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Indray teny anankiray tsika ery amin'ny Hebreo 4:7. Hebreo 4:7. Raisitsika indray ny andininy Hebreo 4:7. Andininy 9 sy ny 9. Ary iza no nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky, ka dia hitatsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Iza zo izy no nianianany fa tsy hiditra amin'izany fitsaharana izany, afa-tsy izay tsy nanaiky, ka dia tsy dia hitatsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Hiditra amin'izany fitsaharana. Nao no nasaina mitsahatra, ny asako nanao asa be, ary rehefa nanao asa be anao dia ny teny faneva manao hoe ny vokatry ny misy valiny avokoa izy ny fisasarana rehetra, vokatry ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa. Andao tsika hiverina amin'ity resaka vehivavy Samaritanina ty amin'ny fiangonana, satria tsika manorona fiangonana lehibe ary tsy mitoky amin'ny herin'ny izao tontolo zao, fa mitoky amin'ny herin'Andriamanitra. Tantaranyity vehivavy Samaritanina ty tsy Jesosy no afatra omena antsika androany. Jaune 4:4. Zao no voalaza ato amin'ny andininy 7 itsika manomboka mamaky. Jaune 4:4 andininy 7. Nisy vehivavy Samaritanina anankiray avy atsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Hoy raha vehivavy Samaritanina taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amin'ny kosotroina nefa aho vehivavy Samaritanina? Fa tamin'izany zany ny jiosy tsy manana raharaha amin'ny Samaritanina. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoe raha vehivavy taminy, tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, ko avy aiza no azahoanao zany rano velona izany? Ianao va lehibe noho ny Jakoba rajantsika izay manome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mban'ny biby no nisotro teto. Jesosy namalika nanao taminy hoe, zay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetaita indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaita mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, omeo zany rano zany mba tsy angetaita na aketo atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha ary atsoy ny vadinao ka makanesa aty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe, tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina zany lazainao zany hoe tsy manambady aho, hoe efa nanambady 5 ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny fa mbola kolita ihany marina zany voalazanao zany ozy izy. Hoe raha vehivavy tany, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Zay le tantara.
zao nge sary aneonan'izany raha ny asantsika amin'izao fotoana zao. Matoa ny olona matsaka rano dia io rano ilain'ny olona amin'ny fiainany isan'andro. Fa aza mba tratrany ianao hoe tsy misotro rano, tratrany nandeha any amin'ny tany efitra nandritry ny tapa-bolana, fa molotra anao vaky, mainakina, ny lelanao fotsy. Fa amin'ny andro izay hitanao rano sotroina dia tahaka ny nahita ny lanitra ianao ka tafiditra tany ka tsy hitanao izay hanambarana azy. Tahaka antsika reny mangetaeta mafy dia mafy reny dia mahazo rano sotroina. Ny rano nefa tsy sotroina ihany, fandrahoana sakafo, anasana lamba, isasana, anadiovana. Ny rano mbola entina anampidirana any amin'ny tanimbary, ambolena sy ompiana. Fa zava-doza ho an'ny mpamboly ny tsy misy rano ambolena. Zany hoe raha raisina zany ilay rano amin'ny heviny arabaka teny dia tena fitahiana ho an'ny tokantrano anankiray, ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny fokotany anankiray, ho an'ny commune, ho an'ny district, ho an'ny firenena iray. Fa vidiana lafo ny rano aoriana kely ao satria tsy hanana rano ara-dalàna hosotroina intsony ny olona. Dia ho vidiana lafo dia lafo io rano. Fampianarana apokalipsy moa dia efa nilaza hoe simba ny apahatelin'ny rano tamin'izany. Fa amin'izao fotoana izao nga izany intsony. Dikan'izany isaky ny andeha atsaka rano zany ilay vehivavy, dia ny dikan'izay andeha aka fitahiana. Dia efa matsaka rano ao izy dia mahazo fitahiana, mahazo rano izy zany. Fitahiana ny rano azo, satria tsy ho maty etaeta izy, afaka mandro sakafo izy, afaka mamboly izy ivelomany amin'io rano, afaka misasa madio tsara izy amin'io rano. Fitahiana azo. Isaky ny andeha zany le vehivavy dia amin'ile loharano ao ny loha tanàna dia maka fitahiana ao anatin'ny rano. Rehefa nifaneha tamin'i Jesosy tao nefa izy, toy Jesosy, io fitahiana azonao io omeo aho izy Jesosy mba hosotroiko amin'io, mba omeo amin'io mba hosotroiko amin'io Jesosy. Dia le vehivavy hoe ahoana zany, ianareo ndray ve mangataka rano aty aminahy? Nefa nareo olona milaza fa ianareo ny tena matanjaka sy manana ny hery ny jiosy zay Samaritanina tsinotsinona. Dia hoy Jesosy hoe raha fantatrao ny teny aminao hoe omeo rano mba hosotroiko, dia ianao no angataka taminy, ianao no angataka aminy an'io rano. Fa tsy hainao hoe iza io olona mangataka aminao ka izy no anomenao rano velona. Ary omeny rano velona ianao. Ina moa ny sariny zany? Zao nge ny sariny zany. Tsika zany manana toeram-patsakana ny vozantsika any. Ataontsika hoe vovo mihitsy io toeram-patsakana ny vozantsika io. Dia loharano mety tsy mety ritra intsony io loharano io, fa firy taona ianao nefa naka tamin'io rano. Na mety pompony ianao, pompin-drano zany ianao, ao ny fatsakanao. Mety tonga ao tranonao mihitsy io pompy io tondra an'io rano. Zany hoe efa manana toerana mpiasana itsika zany, efa loharano miboiboika, efa tsy mety ritra io loharano ao io. Efa manana toerana itsika ao an-tranonao mihitsy tonga ao le rano. Zany hoe ao tranonao mihitsy zany le loharano, ao an-tranonao mihitsy zany le fitahiana ny miditra. Tsy haiko mety varotra io, na mety fambolena io, na mety fiompiana io, na inona io, na asatanana io, na birao, dia efa ao an-tranonao, ao ny sekolinao, ao ny entreprisenao, to rehetrarehetra. Io le rano atsakaitsika isan'andro. Ary io rano atsakana isan'andro dia mitondra fitahiana ho atsika, ary dia tsy maintsy matsaka rano ao foana atsika. Dia tonga ary Jesosy eo amin'ilay fatsakana, eo amin'ilay fatsakana ao zany, mangataka izy mba omeo rano hosotroiko. Izy tsy hoe tsy manana ny rano, fa manana izy, fa nitsapa ity vehivavy ity izy hoe omeo rano hosotroiko. Izy le vehivavy hoe ahoana ianao no mangataka rano amiko?
de fenao jiosy za samaritanina toy jesosy raha fantatrao ity mangataka aminao ty hoe iza de ianao ny angataka aminy ilay rano de ilay rano velona. Ataony jesosy inona moa ny rano salany hoe Andriamanitra mangataka fanatitra amin'ny zanak'Israely. Ataony jesosy ataon'Andriamanitra ino moa ifanatitra io nga izy tsy manana ny koanina sa alefa ny an-danitra any io. Fa matoa de Andriamanitra mangataka fanatitra tamin'ny zanak'Israely de natao lalàna anehoana hoe ity ny mariky ny fanomponareo hoy Jehovah, raha nompo ahy ianareo de izao ny zavatra ataonareo de mba ataovy ity tondra fanatitra ho ahy noho ny biby hoentiny amin'ny altarako na eny an-tendrombohitra na aiza na aiza. Andriamanitra aveo de hovokony iny moa fa fankatoavana ny teniny de asehon'Andriamanitra hoe ndraisiny le fanatitra de mandatsakafo izy avy any an-danitra mandevona azy. Indraindray ary tsy misy afo fa de vita fotsiny le fanatitra fa hitan'Andriamanitra iny nataony fa tsy voatery tsy maintsy andatsakafo Andriamanitra. Tahak'izay koa ty vehivavy ty Jesosy ve moa tsy mahay manao hoe misy rano ao, teny amin'ny mpianana izy hoe andana maka nareo rano fanovozana de akao rano fa mangetaeta fa nanina ny mpianatra navelany nandeha vidy zavatra sakafo any an-tanàna any fa izy mijanona teo amin'ity vehivavy ty. Izany hoe misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny fiangonana ty arina ho avy rehetrarehetra any ity tantara ity hoe ianao zay matsaka rano nahazo rano hosotroina tonga Jesosy mangataka aminao eo rano kely aho hosotroiko. Izy tsy mangataka ny rano ray manontolo aminao fa kely no angatahany aminao mba hosotroiko. De tonga de nde nahita excuse le vehivavy, nahoana ianao ny jiosy mangataka rano amiko. Sariny zany de zao, ahoana moa zany tsy maintsy angatahana an'izany rano zany Jesosy anganao tsy mahay manao an'izany de tonga de misotro rano fotsiny de vita. Ianao ne olona mpanao fagaganana sy manao miracle. De tahaka ny hoe mba meo rano kely hosotroiko, mba omeo rano kely ty fiangonana fanorenana lehibe eto ity hoy Jesosy. De raka-maroantsika mametraka fanontaniana fa ahoana fangatsy zao, fangatsy efa nisy an'izao, fangatsy mbola natao zao, fa natao aiza ny rano hatramin'izay, fa inona natao hatramin'izay, mbola mangataka foana hatramin'izao. Fa nga ianao de tsy nanana mihitsy hatramin'izay. De hoy Jesosy raha fantatrao fa ity rano kely angatahana aminao am'ty fanovozana ianao, tsika zany efa manana fahatsakana daholo tsika any amin'ny toerantsika tsiraray avy any. De mangataka amintsika Jesosy amin'io. De ny angatahany raha ny amintsika M7000 7,000 eran'ny Madagasikara. Tsy hatra ny ampitan-dranomasina misy mba manao koa ny fiangonatsika any mba mandray ny anjarany, mba mitondra ny anjarany koa. Tsy hoe akory ny adino izy ireo arak'izay kely eo. De isa 7,000 ny tadiavina mba nome rano kely 7,000 fa matoa tsy feno le 7,000 betabe ny olona mametraka fanontaniana fa ahoana fa nga ianao zao ve de angataka rano amiko, fa nga nareo tsy jiosy, nga nareo tsy manana rano, nakaiza ny ranonareo hatramin'izay, natao inona na le faiza daholy. De hoy Jesosy raha fantatrao an'io, 3 volana zay ny lasa, raha fantatrao an'io zay mangataka rano aminao sy zay miteny hoe omeo aho hosotroiko, de enao no angataka taminy ka omeno rano velona raha fantatrao. De mbola hoy indray vehivavy taminy, tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, ko aveza no azoonao izany rano velona izany. Ianao ve lehibe ny Jakoba razantsika zay nanomena ity fatsakana ity sady izy sy ny zanany mba ny biby no nisoro teto. De mbola mitady fomba ialana ihany le vehivavy. Ianao milaza fa manana rano velona nefa aiza ny fanovozana? Aiza no azoonao zany rano zany aiza? Zany hoe ity vehivavy ity zany mifamaly direct amin'ny Jesosy, raha ny tena marina mifamaly direct amin'Andriamanitra. Ianao ve milaza manana rano velona, hoe manana fitahiana omena anay,
efa ny fanovozana ary tsy eo tananao akoriny. Mbola excuse n'ilay vehivavy tsy te hanome le rano na lainy tamin'ny fatsakana io zany. Fomba fialana olana hoe azoko mbola atao tsy hanome an'izany noho ny antony zao noho ny antony inona tsy manana fanovozana ianao. Koa ny ianao milaza fanome rano velona ao anay, tahaka ny milaza ohatr'izao zany. Ina moa ny fitahiana omenao anay raha anao 7 000 io zay? Ianao ary tsy manana fanovozana, tsy manana fitaovam-piasana hoentina manao an'io. Ka raha nome zay, aiza le rano velona hitanay eo? Dia hisy rano velona tokoa ve ho hitanay raha hitondra ny anjaranay zay? Excuse nataon'ilay vehivavy zany. Iny moa nykotiny vehivavy? Fiangonana. Ianareo aza dia mety rebirebena amin'io fa lany mondro reraka eo ianareo. Aiza ny fanovozany hanovozany rano velona omena anareo eo? Ka manana an'izany io, aiza ianao tsy manana an'izany mantsy an'i Jesosy? Tahaka ny ilazany, za moa ve hitovy amin'i Jesosy? Aiza ny rano velona omen'ny pastera Mahiolona anareo fa ny anareo ihany nikofiny hatrany amin'ny fakany ihany. Nareo ny mihamantra sy jaly eo, ka io manana rano velona omena anareo. Aiza izy nitanao rano? Omena rano velona nefa ianao tsy manana fanovozana. Dia inona navalin'i Jesosy anazy? 3:7, Jaona 4:3. Jesosy namalaka nanao taminy hoe zay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetahita indray. Fa na iza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetahita mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Zay rehetra misotro amin'ity rano ity izy dia mbola angetahita foana. Marina zany. Takatsika olombelona misotro rano foana fa mangetahita foana. Dia raisina lizy hoe efa ty ny rano fanovozana. Misotro ranonao foana anao mahazo fitahianao foana. Ka anao mety afa-po. Fa raha manana 5 000 ianao dia te hanana 10 000. Raha manana 10 000 ianao dia mba te hanana 50 000. Manana 50 000 ianao te hanana 500 000. Manana 500 000 ianao te hanana 1 million. Manana 1 million ianao te hanana 10 millions. Manana 10 millions ianao te hanana 100 millions. Manana 100 millions ianao te hanana 1 milliard. Afaka ve netaheta sa mbola tsy afaka? Tsy mety. Fa manana 1 milliard, vao midina kely le vola latsaky ny 1 milliard. Latsaky ny 1 milliard indray le volako ty. Dia tadidiko tsara tamin'izay mbola nivaritra tany amin'ny Arkady. Nisy le rangazeta fa resaka taminay. Dia ozy izy mantsy anahy. Miresaka ao zany zay. Niary zalahy ozy izy ny zavatra tena mampangororo anahy mihitsy amin'ny fiainako. Tamin'izany. Tena mampangororo anahy amin'ny fiainako izy. Rehefa latsaky ny 1 million ny volako. Any amin'ny banky tena manomboka mangororo mihitsy. Dia gaga zay le tany tanora tao satria izay ary na mivarotra ao. Na 100 000 ary tsy hanananay vola any amin'ny banky. Nefa ny azy teneniny rehefa manomboka latsaky ny 1 million zany ny volany, manomboka miororo sy mitebiteby be mihitsy izy ozy izy. Dia zay ozy hoe raha zay ngamba mahazo an'izany 1 million zany tonga dia milamina ny fiainana nalatsaka kely ary. Neny le rangaha-tiako latsaky ny 1 million mampangororo azy. Raha vao mihoatra ny 1 million zany ny volany dia tafatoetra ny fony sy ny fanahy. Raha vao manomboka latsa-tatsaka an'izay dia vao manomboka mangororo izy. Ka izay le hoe misotro amin'io rano anao dia mbola aninona foana ozy izy? Mangetaheta foana ianao. Raha misotro amin'io rano. Fa raha misotro ny rano omeko anao ozy Jesosy dia tsy angetaheta zany ary tsy aketo intsony ianao. Atsaka amin'ity rano ity. Tsy aketo intsony ianao ozy izy. Atsaka amin'ity rano ity. Dia marina tokoa zay. Tsika manana fatsakan-drano izay atsakantsika rano foana. Ary ny sasany ary mbola mandavaka an'le loharano amin'izao fotoana zao. Mandavaka an'ilay fatsakana. Mba hisy rano miboiboika ao. Dia ny ankamaroany efa manana fatsakana. Efa tsy mety ritra intsony. Ary tsy ho ritra intsony ary io. Satria efa matsaka eo foana ianao, matsaka foana eo. Raha tsy hoe ngamba hoe misy delestage tapaka ny rano.
Mijirama. Dia zay anao vao mety tsisy. Dia hoy Jesosy, zay misotro amin'io rano atsakany eto amin'ity fahatsakana ty dia mbola ninona foana ozy izy. Mbola angetaeta. Mbola angetaeta ozy izy. Fa izay misotro ny rano nomeko azy dia tsy angetaeta intsony. Ina moa ny sary asehony zany? Sary asehony zany angetsotra. Eto amin'ity tany ity ianao a, dia tsy ho afa-po mihitsy ianao eto. Ary na dia mijery ny fiainana zanak'olombelona ary tsika, ny fiainana tsy manao lanja midina fa lanja maninona? Lanja miakatra. Mba eritrereto fotsiny hoe ny hofatrano nofahanay taloha tamin'izay mbola miperaka tany Ankady fotsy 40 000 francs ny hofatrano. Ianao zao dia mbola mahita hofatrano 40 000 francs. Marina trano sasero 40 000 francs ny hofany. Tsisy an'izany intsony satria nahoana? Le hofatrano dia fatsakana rano. Io fatsakana rano io zany dia misotro ao foana. Fa le olona misotro amin'ilay fatsakana rano tsy mety afaka etaeta. Fa mbola maninona foana? Mangetaeta dia maninona foana le hofatrano zany maninona foana? Miakatra, miakatra, miakatra. Ny ankamaroantsika tanora angamba mety manofo raha mieritreritra hoe freny bisy ariary roa taloha. Andany ianao mitondra ariary roa any am-bivarotra raha misy zavatra azonao any. Inona ny azonao ariary roa zao? Inona mbola misy zavatra ariary roa ve any am-bivarotra? Ny kilaony vary, zany anomboka anaty tena ny kilaony vary, ariary 5, 25 francs. 5 ariary zany, ariary 5. Fa ohatrina zao ny kilaony vary ohatrina 200, 500 nefa zany 500 zany tamin'izany mahazo vary ray gono zany angamba. Fa mahazo omby. Satria nahoana? Misotro amin'ilay rano foana le olona. Afaka etaeta sa tsy afaka? Tsy afaka. Fa mangetaeta foana toy Jesosy. Zay misotro ny rano nomeko ozy izy tsy aketo intsony angetaeta. Fa mba omeo rano ao hosotroiko. Omeo amin'io rano aminao ao hosotroiko. Inona ny hafarany resaka? Jaona 4:20, 4:20. Averintsika kely 3:13 ka hatramin'ny 5:20. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, omeo zany rano zany mba tsy angetaeta, mba tsy aketo atsaka intsony. Anjaran'ilay vehivavy indray zany nangataka. Raha fantatrao ozy izy Jesosy, ny rano izay omeko anao dia ianao nangataka amiko. Fa tsy zany tokony hangataka aminao. Fa izy io lalàn'ny fiainana izy io. Raha te hahazo anao dia tsy maintsy manolotra. Ataontsika faran'izay tsotra indrindra. Raha te hahazo katsaka anankiray, babony 2 na 1 ianao amin'ny katsaka mitsiry iny, dia tsy maintsy manome katsaka voany 3 anao alatsaka ao ambolena. Zay anao vao mahazo betsaka. Takan'izany koa mamboly vary, tsy maintsy manao ketsa. Dia mety ketsa eran'ny arona kely no atao, vao mahazo vary 1 hektara ohatra. Tsy maintsy manolotra ianao zany. Dia zay ny Jesosy nangatany aloha zany ilay vehivavy, ameo rano kely ah. Dia tsy aketo intsony ianao angetaeta. Tsy angetaeta intsony ianao, fa omeko rano velona ianao, fa omeo rano kely ah. Dia rehefa niala nenina tao ilay vehivavy, tamin'ny fomba rehetra tsy hanome. Hoe za tsy hanome an'io rano, fa izy ianao nahita rano velona omena. Rehefa fanazava teo toy ilay vehivavy, marina zany. Mba omeo an'ilay rano ary mba tsy akanesako eto intsony. Na angetaita intsony fa mba omeo rano velona any aminao ah. Dia iny nataon'i Jesosy taminy 9:20, 9:20. Andeha ary antsoy ny vadinao ka makanesa aty.
raha vehivavy namalaka anao tamin'le tsy manambady aho, hoy Jesosy tamin'ny marina zany, zay nolazainao hoe tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao sady vadinao ile toeranao ankehitriny, dia hoy le vehivavy zany namaly, marina izany voalazanao zany. Hitako tokoa fa mpaminany ianao hoy raha vehivavy. Ozy izy Jesosy mantsy aminy, danatsovy mivadinao fa omeko anao, fa rainao rery tsy mety. Ina moa ny sary asehon'izany? Rehefa maka rano ty vehivavy ty a, dia tsy izy rery ny mahazo rano sotroina ao tokantrano, tsy izy rery ny mahazo ny vokatra n'izany rano zany, fa mahazo anjara amin'io rano daholo ny ao an-trano, samy misotro rano napango rehefa misakafo. Hoe mba meo rano napango ao e, samy misotro rano napango, samy mihinana ny henaomby sy anamamy miaraka amin'ny ro avy amin'ny rano, samy mihinana voanjobory tsisy tongolo tsisy voatabia miaraka amin'ny rano fa sira fotsiny, dia samy mahazo anjara amin'iny rano iny daholo zany ndretrarehetra. Ka zao raha nomenao rano velona, tsy anao rery nomeko azy hoy izy Jesosy, fa ndeha atsony vadinao, atsony vadinao. Izy dia vehivavy ty, za tsy manambady. Ina dikany hoe tsy manambady a? Nefa izy misy ao tanànao, dikan'izany dia izao, ahoana moa no zaraiko koa zany, fa tsy fihiniko anah rery zany rano velona zany, foana no zaraiko amin'ny rehetrarehetra reo. Za nome anao Jesosy, fa rehefa mahazo avy aminao a dia alao anah rery, fa tsy ho zaraiko amin'ny ankohonao kao, tsy zaraiko amin'izan'iza ao. Toy izy Jesosy, marina lazainao fa tsy manambady ianao, fa zao ndimy ianao nefa nanambady dia nisarahanao, fa le vadinao amin'izao mbola tsy izy. Ty vehivavy ty raha nilaza tamin'i Jesosy, ataontsika resaka tena fitiavana amin'ny fotsotra fotsiny, hoe tsy manambady a, dia jereo vao mitoetrany hoe nahita lehilahy anankiray aho ty mifanena amiko, manana rano velona. Zany azy lazany hoe nahita lehilahy anankiray be vola indray aho ty, ka raha mifanaraka amin'ity a, ataoko ahoana leo amin'ny tanànao? Tonga dia any ambaravarakely leo amin'ny tanànao, tana pitika any. Ary dia be tokoa raha ny toetra misy vehivavy manana zany karaktera zany, tsy miaraka amin'ny lehilahy tsy manam-bola zany izy, fa lehilahy be vola ihany ny azy. Fa raha vao tsy mamokatra na ny ao an-trano ary dia efa gidragidra be, dana mitady asa, tena izy no velom-potsiny ato zany, mitotototo mitady vola resy mitady vola ty, le lehilahy velominao fotsiny ao an-trano, tezitra le vehivavy, tsy mifanaraka. Lasa izy mandeha, zany le fitiavana, fitiavan-tena zany. Dia ity vehivavy ty zany tao anatiny tokoa le fitiavan-tenany, hoe za tsy zaran'izany amin'ny hafa, za tsy hanome amin'ny hafa, fa dia ho anah ihany. Izy zany nangatana rano efa saky tsy hanome, rehefa omena azy indray le rano, natsony indray zay fianakaviany sy ny manodidina hiaro omena azy, mbola finitra mirery ihany. Tsisy anjany fa za rery. Dia nipotserin'i Jesosy amin'izay, marina zany. Indimy ianao nanambady, fa le vady ahora tsy mbola tsy vadinao vita soratra aminao, tsy ara-dalàna. Inona moa ny sary asehon'izany? Zao nge ny sary asehon'izany, fantan'i Jesosy io zavatra ataontsika io zany, fantary Jesosy io am-ponao io, fantary Jesosy atao hoe ianao tsy mety mino, ianao manana fitiavan-tena manokana io, hoe tsy marina fa za mandray amin'Andriamanitra, fa za tsy voatery tsy maintsy hanome, za mahazo fitahina fa tsy voatery tsy maintsy hanome be zany a, fa zay mety amiko ihany a, za ny fofotra anakan'io rano io, za ny manana fanovozana mandavaka an'io lalina be taniko, ahoana ianao nomeko rano? Azoko atao ny manome, azoko atao ny tsy manome. Rehefa mahazo rano nefany a, tady ny fomba tsy hanome an'i Jesosy.
Fa rehefa nahitan Jesosy indray nefa de hoe omeo petapeha Jesosy eo, omeo anazany rano velona zany. Da nary zarao amin'ny fianakavianao sy manodidina anao ndray, za ihany. Potserin'i Jesosy amin'izay hoe tiany aseho amintsika fiangonana zany, ry vahoaka malagasy, vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'ity fiangonana apokalipsy ity, tiany asehony zany fa fatany io toerana misy anao io, fatany loharano atsakanao io, na rano madio na rano maloto, na misy rano fatsakana io na tsisy, na miakatra be io rehefa tonga ny fahavaratra, na miena be io rehefa tonga ny ririnina. Fatan'Andriamanitra zany io fatsakanao io, zany hoe io loharano mbola, io loharano pitahiana miditra aminao io, fatany io zany, fatany daholo io na ny fiainanao ao tokantrano ao, fatany. Ka amin'ny Andriamanitra azy de zao mafitiavana azy, rehefa nomena ianao de voavaky ny ao an-tsainao hoe tia nomena efa mahazo ato, de tsy afaky ny anome ho an'Andriamanitra, fa mbola tady excuse be da be no ny antony zao tsy mazava zao, aiza ny fitantanana makatso makarotsy ny sisa, zay tsy anome sy ny sisa. Fa rehefa hozy Jesosy, enao nge mbola angetahita foana na de matsaka amin'io rano eo hoe tsy ho afaka etaeta mihitsy ianao, na inona ataonao na inona ataonao, fa raha za manomenao lay rano de anao ny angataka amiko raha fantatrao izy olona io. Ameo an'izany ary ahy, hoy izy le fiangonana, omeo ary zahay e. Rehefa omena indray a, hoy Jesosy, ndanina fa mbola misy tokony ilaina any, iaraka aminareo omena an'io rano, za tena tsy manambady ah. Potserin'i Jesosy hoe marina zany teninao zany, fa fantatro ny momba anao rehetrarehetra. Rehefa naheno an'izay le vehivavy ny farany, nalemy izy ny farany. Inona nataony raha vehivavy? 9:20. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fampaminany ianao, hitako izy fampaminany ianareo. De hoy Jesosy 9:20, hoy Jesosy taminy, raha vehivavy mino aho, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema no ivavahanareo amiray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy no famonjena. Jesosy moa inona zany Jesosy? Jiosy. Io Jesosy io zany le jiosy hitondra famonjena. Fa tonga tamin'ny jiosy io Jesosy mitondra famonjena io, mitondra ny mazava. Nandray azy ve ny jiosy sa tsy nandray azy? Nandray ny mazava ve sa tsy nandray? Tsy nandray. Na ny azy azy izy tsy nandray ny azy, nefa tonga ny mazava. De ao naozy izy 3:20, fa avy ny andro sandro tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny raiky koa mitady mpivavaka aminy tahaka zany. Avy ny andro sandro tonga ankehitriny, raha tena ny mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa Andriamanitra mitady izany. Inona moa zany sariny zany? Raha raisina avy terelo, tady vehivavy angataka rano aminy, fa vehivavy angataka rano aminy de rano velona zay tsy mety ritra. Fa efa misy loha rano nomeny azy ao, fa io mangetaheta foana ianao, fa raha tena hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ianao, de omeo ny rano angatahan'i Jesosy. Amen. Fa tsy angetaheta itsony ianao, fa mitady an'izany ny olona zany Jesosy. Tady an'izany koa Andriamanitra hanome zany rano velona izany, izy ny tena mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe ny fanomezana rano an'io Jesosy io zany de entiny ilazana hoe tena finoana, fa i Jesosy io ny tena loharano zay tsy mety ritra. Fa ty loharano atsakako ty de mbola mety ho ritra io raha pitso sy raha afaka pitso. Rehefa tonga ny ririnina ka tena maina ny tany, de lasa Jesosy hitady ilay vehivavy, anome rano ve sa mbola manana excuse maro isan-karazany ho tenenina izany vehivavy zany. 9:20, Jaona 9:20, de nataon'ny siny raha vehivavy ary nakany tanàna ka nao tamin'ny olona hoe, andeha izaho izaroa lehilahy izaroa zay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izaho angano Kristy. De nivoaka ny tao tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. 9:30, ary maro ny Samaritana nahavita amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy no ny filazany raha vehivavy, zay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa zay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana de nangataka azy hitoetra tao aminy ka nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino, no ny teniny ka nanao tamin'ny raha vehivavy hoe
tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Aleloia. Maro tamin'ny Samaritana izy izay tao tanàna no nino an Jesosy noho ny filazandraha vehivavy. Nefa le Samaritana reo fa tafaona tamin'i Jesosy dia nilaza hoe tsy noho ny filazanao ihany izy fa ny tenanay mihitsy no naninona no nandre. Tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay mihitsy no nandre sy nahita an'izany. Ka dia fantatra fa izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao. Izy no anome ilay loharano tsy mety ritra. Izy le manome rano velona zay tsy angetaita intsony zay misotro azy. Fa raha mbola eto tsika dia mbola tsy maintsy angetaeta foana. Tsy maintsy ary mampangetaita daholo ny zavatra rehetrarehetra. Manana bisikileta ray ty hanana bisikileta roa, manana sarety ray ty hanana sarety roa, manana skotera ray ty hanana skotera roa, manana tôbila ray ty hanana tôbila roa, mahazo roa ty hazo telo, manana vady ray ty hanana roa. Tsy mety afapo satria le loharano amin'ny tany ihany no natsakaina fa tsy manana le loharano avy amin'ny lay Kristy tena Kristy. Dia maro izy ny tsy noho ny filazandra vehivavy ihany fa noho n'izy ireo mihitsy nahita sy nandre. Dia ahoana izy le vaky tenitsika rehefa avy niantsena tany ny mpianatra nitondra ny sakafo andiny 1:30 andiny 7:20 manko azavady jaona toko faefatra andiny 7:20 ary dia tamin'izany dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy ny resahany. Nefa tsisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Ka le fatsakana mangingina lavitry ny tanàna. Tonga avy any ny mpianatra dia fa tsy mazavy ty. Ary io dia matetika mpahazo tokoa io ny mpianatra. Ary dia sahirana mihitsy ny tanora. Raha vao ny tanora zazalahy zazavavy miresaka dia efa mikorapaka ny loholona. Tsy mazavy reto a. Inony reto a. Tanora reto. Indrindrandrindra moa fa embody azo ery zareo no miresaka. Ka vao mainka ery embody fatsakana. Misy rano atao inonao. Hosotroina. Dia tsy mazava. Dia reto zany ohatrany tsy tehiteny ny mpianatra fa miresaka amin'ny vehivavy. Paparazary tsika nahita azy. Mety misy laza ny sasany. Tsy olombelona ihany ane izy. Maso ny jery tsy mitondra. Inona ny zavatra nitranga andiny 1:30. Raha tsy mbola tonga izy reny ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hanoraby eo. Fa hoy Jesosy taminy, zaho manana kaniko hoanina zay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe tondran'ilay vehivavy io sakafo tao ary ve iziko ty. Zay nge ny tena dikan'io e. Nisy olona nitondra zavatra hoanina va re? Fa ny baiboly moa mahay mandamindaminy resaka zay ny baiboly. Fa raha ny tena hevin'io a, tondran'io vehivavy io sakafo tao angamba ngarainy dia tsara resaka mihitsy. Ary tsy fantany angamba io vehivavy io fa vehivavy misy elatra io anodinany a. Tandrema sao dia voatokodiny io na raha Jesosy. Zaho izy manana aniko hoanina zay tsy fantatrareo. Nisy olona nitondra sakafo hoanina va re? Hoy Jesosy, ny aniko dia manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Ny aniko kosa izy dia manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Zay ny rano sotroiny Jesosy, sakafo hoaniny Jesosy, manao ny sitrapony izay naniraka azy. Dia mahavita n'inona izy? Asany. Tena ambopo mihitsy zany ny Jesosy, tena defi mihitsy ny azy. Nasehony an'ity mpianany ity. Fa za raha ny tongeto tsy petrapetraka fotsiny. Raha matsaka amin'io rano, loharano atsakako izay zahoanay mianaka fitahiana io, tsy matsakatsaka fotsiny amin'io a. Fa za fa nangataka ilay rano velona tamin'Andriamanitra.
zay tsy ampangetaeta intsony. Izany hoe raisina amin'ny heviny ara-panahy amin'izay le rano. Ny rano dia milaza tenin'Andriamanitra. Za fa nomen'Andriamanitra ilay teniny fahamarinana, teniny fahazavana. Matoa tonga eto amin'ity toerana ity, matoa tonga mipetraka eto, matoa mandray zany hafar zany atao amin'ny radio na ety amin'ny tele. Efa nomeny any le rano. Ka raha nomeny any le rano dia ny aniko zany zao hanao ny sitrapo zay naniraka ary havita n'inona asany. Zay neny Jesosy teneniny tamin'ny mpianany dia resahany amintsika koa. Fa nomeny rano velona ianao, hosotroinao, nomeny fitahina ianao, samy mahalala an'izay nomeny any. Izy mahafantatra nomeny ianao, ianao mahafantatra zay nomeny ianao. Fa inona ny asanao, inona ny haninao, mba manao ny sitrapony ray ve ianao ary mamita ny asany. Dia io ara-bako teny io. Inona ny asanao tao am-piangonana? Diakona, vitanao ve? Loolona, vitanao ve? Samaritana, vitanao ve? Antoko-pihira, vitanao ve? Asa fitoriana, mpitendry zava-maneno, mpivavaka tsotra ianao, manana asa fanompoana atao amin'ny fiangonana, vitanao ve? Satria anao ny sitrapony raiko sy ny asa zay nanirany aho hanao an'izany, zay ho vitaiko ozy izy Jesosy. Ny asa. Ahoana fomba nilazany azy tsara? Ny aniko dia manao ny sitrapony zay naniraka sy mahavita ny asany. Mahavita ny asany. Ho an'ireo zay efa navita fiangonana zao mba mireharehy. Fantatrao tsy voavy nitokana fiangonana zay. Vitany anay. Ny any Ambohimarina ny Foibeany tsy fantatray. Fa ny anay Andriamanitra dia efa vitany anay. Vita ny asanay. Vita ny fanorenana fiangonana. Mba mireharehy tsara. Nataonay ny sitraponao. Samy manao ny asany. Tsy raray avy. Inona ny dito tandrifinao? Vitanao ve ny asa ataonao? Fa Jesosy nanomenao rano velona io. Ary rehefa vita zay dia inona zavatra nitranga? 5:30. Moa ianareo tsy manao hoe efa bolana sisa dia tonga ny fararano. Ino lazaiko aminareo? Atipazo ny masonareo ka jereo eny amin-tsaha. Fa efa masaka sady ho jinjana izy. Ary zay mijinja dia mandray karama ka mamoro ny vokatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ny teny hoe ny ray mamafy, ny ray kosa mijinja. Masaka ny vo. Masaka ny vo. Tonga ny mpijinja. Ijinja ny vokatra. Dia hitantsika tsara. Rehefa vitantsika ty fanorenana zay ataontsika. Samy manao fanorenana fiangonana daholo tsika eran'ny Madagasikara maheno aho. Tady ity tsara ity perikôpantsika androany ity. Fa maro ny olona ivelan'izao fiangonana zao fa vary efa masaka. Fa miandry mpijinja. Fa raha tsy misy sopotra napidirana ny vokatra ao, tsy normal zany. Fa mbola misy asa zany izay ho vitaitsika dia ny fanorenana ny fiangonana eran'ny Madagasikara. Zay ny asa ho vitaitsika. Fa rehefa vita io asa io ny vokatra efa masaka. Be da be ny olona miteny, zay ngeta hivavaka aminareo fa le fiangonana ohatra ny tranon'omby mahamenatra. Sasany zany mba tsy ilazany ohatra ny trano kisoa. Nalatsiny amin'ilay izy. Niaratsiny sy mipozina. Na ny dalazy ao anatiny eo tsisy dalazy fa dia kitaotaona, misy bozaka, misy vato. Asa misy hazo sapain koa nga mba maniry eo am-piangonanao, ny farany mijoro ampovoan'ny fiangonanao le hazo sapain be iny. Mihazona an'le tolana ry mba tsy ampianjera taolina za. Dia vao mijery ny olona dia kivy izy. Za moa indray dia miteny aza mba mitaona olona aminareo hivavaka amin'ity fiangonana ity. Tsisy olona andeha ho avy ato hivavaka ato amin'ity fiangonana ity fa dia ato anareo aloha dia saminareo miteraka ato. Ameno n'ity fiangonana ity. Fa ny vokatra efa masaka. Efa mavo. Efa tsy maintsy tsony ny vary. Fa zao miandry ilay olona. Aiza ny anampidirana an'ilay vokatra. Dia izao, hafa ny mijinja, hafa ny mamafy. Samy mahazo vokatra ny daholo io. Zany hoe samy manao ny anjara brikiny ao zany. Raha mamafy ianao dia efa fazony ianao. Tsy afaka mijinja ianao fa hafa ny mijinja, samy mandray daholy
ireo olona anankiroa reo ary nilazany azy dia hoe andininy eny amin'ny telopolo ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ninona ozy izy ny mpijinja. Za zany milaza amintsika ty asa ataontsika ty fanompona ataontsika rehetrarehetra ty. Ozy ahy tamintsika teo amin'ny M7000 io. Misy manao 2 avy eny, misy manao 3, misy manao 4, misy manao 10 avy eny, misy manao 20 avy eny. Mamafy zany. Ijinja ny vokatra zany rehefa avy eo. Hitan'Andriamanitra zany, fantany zany. Ianao tsy mitabataba an'izany, tanana ataonao amin'ny tanana ankavia tsy fantatry ny tanana ankavanana. Misy mety manao mihoatra an'izany ary nefa manao, misy ny tena tsy manao mihitsy, nefa manana loharano atsakana. Fahitan'Andriamanitra daholo zany fa zao, izay miasa sy mijinja ozy izy, dia mamory ny vokatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Tonga ny fotoana ijinjan'Andriamanitra ny vahoakany rehetrarehetra. Tsika namafy fotsiny tamin'ity tany ity, fa vavy koa Andriamanitra ijinjantsika hiara hifaly amin'ny Kristy amin'izay zany tsika amin'izay fotoana zay, izay nafafinao rehetrarehetra. Namafy ianao tamin'ny Gideona, hiara-mifaly amin'ny mpijinja ianao. Namafy ianao tamin'ny M7000, hiara-mifaly ianao. Namafy ianao tamin'ny asa maro samihafa, nampiasa ny herintsandronao sy ny vatanao ray manontolo, hiara-mifaly amin'ilay mpijinja ianao. Fa io izy tena napetrany tsara mihitsy, tsy maintsy tsy misy valiny avokoa ny fisasarana rehetra. Amen. Dia mamaranana antsika azy amin'izay alohan'ny naovantsika ny conclusion, le Hébreu. Anao izy tato amin'ny Hébreu toko 7 tato. Hébreu toko 7. Andininy 12. Tandremo rahalahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy, tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Tandremo rahalahy, ry vehivavy Samaritanina, ry fiangonana, tsika inge vehivavy Samaritanina daholo fa ngamosintsika nisy jiosona iray azy. Tandremo ozy izy, ry rahalahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy, tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Iny moa le tsy finoana. Tsy hitako izay fitahiana azo ao. Raha me mahatra ary. Tsy hitako izay valy nomen'Andriamanitra ao. Ianao ny apôstindray ny manaraka. Tsy hitako ory izay vokatra, tsy hita izay fankasitrahana. Sarotra aminany ny ino amin'izany zavatra zany fa Andriamanitra anao zavatra sahala amin'izany. Dia ozy tandremo rahalahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy, tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao isy aminareo tonga mahafono noho ny famitahany ioto. Mifananary isan'andro. Raha misy olona miresadresaka aminao hoe efa tsy izy tsony io e. Aza mandany andro sy mandrera-tena amin'io e. Aza mandany vola amin'io fa zavatra tsy hitakoriny izay anina amin'io fa fandrebodrebena saim-bahoaka fotsiny io e. Mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao isy aminareo tonga mafo noho ny famitahany ioto. Eo mafo amin'izany dia tena za tokoa aloha mahita ohatrany tena zany tokoa rehefa mandinika. Ahoana tokoa ary za ty ohatran'izao. Ohatrany tena tsy mandeha amin'ny laonina izy ty. Sao dia tokony ilana fandinihany ihany, sao dia tsy izy tsony ary ty. Tandremo ozy izy fa mifananara amin'izany. So tonga lasa mafo noho ny famitahany izany ota izany. Efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika. Amen. Raha miazona mafy ny fiandohany fatokiantsika hatramin'ny farany. Raha atao hoe anio raha iain'ny feno ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Efa tonga mpiombona ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohany fatokiantsika hatramin'ny farany. Mpiombona amin'ny Kristy isika ozy izy raha miazona mafy ny fiandohany fatokiantsika. Tady dio tsara tamin'ny nanomboka natsoina tamin'ity lalan'ity voalohany indrindra. Nandrezan'ny niavatra sy filazana zany. Nahazo io rano velona io. Dia nanao ahoana ny toerana misy ianao tamin'izay, ny hafaliponao, ary nanao ny fahazotonao tamin'ny asa rehetra. Tsy nitaraina tanamongo mihitsy ianao tamin'izany. Raha miazona mafy ny fiandohan'ny fatokiantsika hatramin'inona ozy izy? Hatramin'ny farany. Sahala mpiazakazaka reny zany, miazakazaka izy, manao maratao manomboka amin'ny voalohany ny vitesiny.
Tsy miova mandrapatonga any amin'ny farany. Tena tsy miova mihitsy. Ny hery eo ananany. Dia anio raha iain'ny feonanareo aza manamafonfonareo. Inona moa le mahatonga ny olona manamafonfony nefa mihaino ny feony foana. Zao nolazainy 19 fa iza moa no natezitra azy rehefa nandre. Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egypta va? Iza natezitra azy? Zay olona nentin'ny Mosesy niala tany Egypta nandre ny afatra. Tsika tany Egypta daholo tsika rehetrarehetra ireto. Efa nitany ranomasina mena. Niala tany amin'ny fingonan-drazana rehetrarehetra. Nomena ny afatra teoriana. Tsy ho tezitra any amin'ny fingonana hafa mihitsy Andriamanitra. Tsy ho tezitra amin'ny katolika izy na amin'ny protestant, na amin'ny fiangonana ladista zandriny, na ny sabatista zandriny rehetra. Tsy ho tezitra amin'izany Andriamanitra. Satria fantan'Andriamanitra ny Jesosy inon'ireo fiangonana ireo. Fa itsika navoaka tany. No mbola be ady hevitra amin'i Jesosy. Hoe ahoana ianao ny jiosy nefa mangataka rano amiko? Ahoana ianao tsy manana fanovozana nefa milaza hoe manana rano velona? Ahoana nasy ianao miantso ny vadiko nefa za tsy manambady? Io no entiny voaka avy tany Egypta io no rehetan'ny fatezerany. 17. Ary iza no natezitra azy 7 taona. Tsy izay nanota vaka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny. Zay evo tsara nepita ny ranomasina mena zany tsika. Dia nanivaka ny tany efitra mandritry ny 7 taona. Fa noho ny adalany sy ny fahotany sy ny amafisany fony sy ny tsy finoana sy fimonomononana dia naripaka Andriamanitra teny an-dalana. Dia firy tokoa moa ny tamintsika nefa ripaka teny an-dalana hatramin'izay 20 taona nitsoina antsika izay ny avy tany Egypta. Soran'Andriamanitra ianao noho ny famindram-pony zany. Tafita ny olon'ny Jordan ka tsy niapatrapatra teny an-dalana ny faty tsika. 20. Ary iza no nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsaharany afa-tsy izay nanaiky, ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra ireo noho ny tsy finoana. Iza no nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsaharany afa-tsy izay tsy nanaiky. Aloha nidirana amin'ny fitsaharana niampitany rano ninona? Nampitany ranon'ny Jordan. Zay vao niditra amin'ny tany Kanana. Zay vao nijanona tao ny zanak'Israely. Fitsaharana tao amin'ny tany Kanana. Fa ireo olona ireo noho ny tsy finoany dia tsy niditra, tsy niampita le olona. Ary dia efa nianianany mihitsy zany zavatra zany fa tsy hiditra amin'ny fitsararany ireo olona ireo. Afa-tsy izay nanaiky ihany. Izay nanaiky no tafiditra. Dia itsika izao efa tafiditra. Efa niampitany ranomasina mena, efa niampitany Jordan, efa tafiditra. Donc Andriamanitra zany raha ho tezitra izy tsy tezitra amin'izay tsy fireneny ihany fa ny vahoakany. Ary raha hita izy vahoakany no tahiny koa. Omeny loharano velona io. Ka inona ary ny adidinao? Hoy Jesosy, ny haniko izy dia anao ny sitrapon'ny raiko izay nanirahany ahy ary havitany inona? Ny asany. Raha vitanao tokoa ny anao ny sitrapon'ny rainao ka mino an'izany ianao fa tsy tafiditra anatin'ny tsy finoana no ny ota ka nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra dia anao ny asany ianao. Ary raha vitanao ny asany dia hoy ny Salamy 100. Salamy 100. Salamy 100. Fiantsony izao tontolo izao hanompo an'i Jehova. Salamy 100. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehova ary tany rehetra. Manompo an Jehova amin'ny fifaliana. Makanaiza ao anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantarareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Haleloya! Zavatra ngeza be zany ry fiangonana. Azy isika olony sy ondry ny fiandriny. Midira amin'ny vavahady. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana. Ary eo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy. Mankalazany anarany. Fa tsara Jehova. Mandrakizay ny famindrapony. Ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny famindrapony. Haleluya! Ina moa ny sariny zany? Zao ny sariny zany. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana. Miditra ato am-piangonana antsika. Amin'ny fiangonana izay naorintsika rehetrarehetra.
zay efa nahavita, tsika mbola mpanorenana hiditra ao, aninona isaotra azy, ankalaza azy, isaotra amin'inona, saotra tompo fa loharano velona nomenao anay, fitahina nomenao anay, fanambinana nomenao anay, narovanao tamin'ny loza rehetrarehetra izay, enao niandry anay fa ondrinao tokoa izahay, teo alohan'ny fahavalonay maro tamin'ireny loza reny ary navilinao lalana izay ka tsy hitanay maso akoriny izy ireny na dia efa teo ny lohanay tao azy, dia misaotra an'Andriamanitra dia mankalaza ny anarany fa tsara Jehova. Mandrakizay ninona na dia mpanota tsy mendrika ary tsika, na dia olona malemy sy osa ary tsika, dia mamindra fo amintsika ilay Andriamanitra rehefa misy fahalavona na misy fahakiviana na misy fahadisom-pana tenana, dia mamindra fo amintsika satria mandrakizay zany famindram-pony zany. Amen. Ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana, tsy ianao ihany fa hatrany amin'ny taranaka ao dia andray izany vokatra izany. Omentsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka, andehantsika hitsangana hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra amin'izany afatra izany, hioby ho azy, hanompo azy amin'ny fifaliana, akeo anatreny amin'ny fiobiana, ary dia hiditra amin'ny vavahadiny tsika ao amin'ny fiangonana zay nomena antsika izany, zay nataontsika hisaotra azy isan'andro isan'andro. Hivavaka itsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra ray eo, hiobo anao tokoa zay Jehova, ary hanompo anao amin'ny fifaliana tokoa. Isa-tsabata, isaky ny fotoam-bavaka amin'ny selula, dia tonga izay tompo manompo anao. Enina dia amin'ny andro ao, andavanandro aza, ao ny alahady, dia izay fiangonana dia manao ny ezaka, mba manao ny didinay amin'ny fanorenana ny foibe maneran-tany, manao ny didinay amin'ny fiangonana zay aorinay eto amin'ny faritra zay misy anay, fanompona anao avokoa zany tompo, ary dia makeo anatrenao zay amin'ny fiobiana isa-tsabata isaky ny vondrom-bavaka tsiraray avy, ary izahay dia mitondra ny fanomponanao amin'ny fifaliana na isa-tsabata izany, amin'ny alalan'ny fanatitra, ny fafolo-karena, ny rano, ny fanorenana isan-karazany, ny radio sy ny televiziona izay hain-dehibe ny fiangonana, dia mitondra amin'ny mpifaliana izay manoana izany, dia misaotra anao isa-tsabata izay isan'andro ary mankalaza ny anaranao fa tsara ianao Jehova, ary mandrakizay ny famindram-ponao, ka dia miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinanao. Anao ary ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona, nitsangana araka ny sotrotra masina no angatana izany. Halleluja. Amen.